politika ankehitriny aloha dia efa mantsavontsavona amiko fa tsy arako tsony fa ny zavatra voizina matetika dia mizara aloha ilay mpanao politika ao ny manao hoe ajanona ny fifidianana fa ho reporter ao ny refondation ao ny manao hoe arosy fifidianana ny lalàna aloha dia efa nametraka an'izay zavatra izay hoe aroso na hatramin'ny daty hoe 48 heures tsika zao a dia tokony fipetraka daholo ny candidature dia ahoana moa no hanajanona anazy indray raha izay fa no manarakaraka an'izay a hita ihany no savorovoreka amintsika io tsy hoe hoe ataony fifidianana raha vo anatin'ny korotana ny mba misy fifidianana atao a mba ho tonga saina daholo ny vahoaka hifidy amin'izay fotoan'izay dia resahana koa hoe tsy tokony atao fa ataony refondation zany ve tokony dia vita anatin'ny firy-volana fandriam-pahalemana lazaina hoe mbola tsisy ny fandriam-pahalemana ka tsy tokony atao ny fifidianana io fandriam-pahalemana io a dia efa niteneniko ombieny fa raha mbola misy ny impunité tsy misy ny olona voasazy amin'ireo mpanakorota mpangalatra ny mpanao trafika isan-karazany dia mbola izy io toko ary raha tsika mahalala moa fa araky ny vaovao ombieny dia hoe ny eo amin'ny fitondrana ihany no tafiditra anatin'ireny trafika sy ny namandreny ka tokony sisy zany hoe zany olona ambony toerana zany ho saziana ho gadrana dia angamba mba ho taitra amin'izay ilay mpangalatra madinidinika mba hitandrina ny tena satria matoa samy olo misamatra ny olona ambony a dia mba hataritra koa ny tsy madinidinika fa izay ny zavatra mitia zany amiko fa tsy ilamina vetivety io nefa kosa raha tonga ny fifidianana ka izay olo ho lany président io vonona manana n'le hoe volonté politique io izy firenbaiko andamina ny tanàna andamina ny firenena atsara n'izay ary zay ministra ho tonga ao a tokony hanana le fitiavana tanin-drazana mba handamina ny vahoaka fa tsy ireo ange za koa tsy manao hoe ataovy ny dictateur ohatra ny tany Rwanda fa tsy ireo ange ny any Rwanda zao milamina satria misy discipline napetraka ao ary raha olona manana fitiavana tanin-drazana daholo tsika rehetrarehetra indrindra fa ireo zay hitantana ny raharam-pirenena dia mba tokony hanao tsara ny asany amin'izay manadrify azy tsy raha ny asa satria tsy fitiavan-tena raha vo fitiavan-tena no manjaka ao amin'ireny mpitondrantsika ireny a dia tsisy fandrosoana hisy mihitsy eto Madagasikara fa vozao rosofahana zao foana tsika malagasy manao an'izay ny zavatra tiako marihana satria mahavehivavy ny tena mitarika fikambana vehivavy ny tena dia manao antsoava ny vehivavy rehetra Madagasikara mba hisoratra mba tokony verifiana ny amin'nisy mpifidianana ny anarana dia ho raitsihana ndraikitritsika ary tsy avelatsika hanjakatsony adila politika fa tsika vehivavy izay maro anisy eto amin'ny firenena no tokony hanana fahasahiana sy fahazavan-tsaina mba halala ny andanja lanja ny hoe oloatra nina no tena mety hitatana ty firenentsika tia ka rehefa mahay an'izay zavatra izay nareo isaky ny alina ny ataondra nareo eno daholo zay kabary mandeha fa rehefa amin'ny alina dia eritrereto ny dinio a dia mba ho fantatrareo izy ny tena hoe afaka hiaro ny tombotsoany ny fianakaviana tombotsoany vehivavy tsika vehivavy satria tsika hoa fa zatra n'izay fitantanana tokantrano mahalala ny zavatra ilainy ny zanakitsika mahalala ny zavatra manahirana ny fiainatsika sy zanakitsika sy ny mpanodidina atsika ka
amatsoavina ataotsika vehivavy isatrika fifidianana atsika dia mba mahaiza mandanjalanja zay zavatra atao dia mba mahaiza misafidy re tompoko fefa hitatsika daholo ny zavatra niseho ka tsy tokony hitaraina tsonytsika raha ohatra hoe tsy mahay mifidy ary ny zavatra tiako ambany raiso daholo zay programa apetraka ny zavatra na lahy na vavy itsika mpifidy tady teo daholo reny promesio ka raha tonga eo le olona nanome toky atsika dia mitakio vitatsika ny takta 21 avril teto Antananarivo ka raha ohatra hoe afaka heritao toko mbola tsy tanteraka ny apahany amin'ny zavatra nampahaletenainy atsika dia misahia mitaky fahasamangina fotsiny hoe efa io tokony lanobe sy ny maro dia kely takio ny zavatra ilayntsika fa itsika no mahalala ny malaka tsika any tokantrano any no mandre maharary fa ny ambony any tsy mahatsapa an'izany